Alleloia, alleloia. Dia miarapantsika indray ny mpianaovana tratry nyity fotoana mahafinaritra fandarina baiboly teny velona irahanao amin'ny MCTV sy ny reverandimy Andreason. Fotoana anankiray miavaka amangin'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny teniny. Isaka natateraka zavatra Andriamanitra dia teny no alefany. Ivavaka tompoko. Dado tsara mpanao tsara matoky somarina ianao. Hitanao ny etahitan'ny tsiray izay mandre zao fandaharana zao. Tsy sitraka ho iainao anatina tebiteby ahia korotana sy fanontaniana mila valina izy ireo. Fandroana, andro mitompo androany, andro mpamangina, andro mpanafara, andro mpanavaozana, ampionanao azy ireo amin'ny anjara voatendry lay tsara sy masoa amin'ity tontolo andro ity. Matoky loatra ianao raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zasanao tokantrano iteny hoe amen, amen, amen. Wow! Tsara mpanao tsara ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra tiako hifampizarana dia ato amin'ny boky ny Salamo 7:30 hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsara mpirahalahy raha miara-monina. Fa io ny toerana hivoriana izy ireo, io ny haminonan'Andriamanitra ny fitahiny dia tahaka ny diloilo miraraka teo amin'ny lohany Arona izany, mitsotsoroka teo amin'ny volom-bavany dia midina hatramin'ny morotongotra akanjony. Dia tahaka ny diloilo avy any tendrombohitra Hermona izay midina teo amin'ny tendrombohitra Siona, ary toy izany no anrahan'Andriamanitra, androsan'Andriamanitra amin'ny fitahiny fiainana ho amin'ny mandrakizay. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia mampatsialy hoe mahazava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra. Mahazava-dehibe hoe mapety asa ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary manasa anao mihitsy isaka ny anatrika ny fotoanantsika tahaka izao ianao dia eto anatrehan'Andriamanitra no fonao mba tena hisy tenin'Andriamanitra ho tonga ao aminao mihitsy anorona ny finoanao, satria fanatrehan'Andriamanitra ry havana dia enao sy Andriamanitra mifanatrika. Dia Andriamanitra manana hafatra entina antsina hanorenana ny finoanao atonga anao lehilahy, vehivavy, tanora tsy matahotra amin'izao fiainana zao fa manana antoka kosa ny fanomban'Andriamanitra ny fiainany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara mpirahalara miara-monina. Matetika ny olona miteny hoe zangana tsy makany tempoly ary tsy hoe tsy mivavaka fa za mivavaka ao an-trano, fa ambarako ary tsy indriky foana fa nivavaka rery ny fataony tsiraray dia samy manao izany, na ny olona makany tempoly na ny olona tsy makany tempoly. Fa raha mbola azonao atao ny makany tempoly za tena manasa anao tena miangavy ianao ataovy re, fa ambom-pionanao amin'Andriamanitra io, ary tsy ambom-pionana fotsiny fa ambom-pionana entin'Andriamanitra androsahana ny fitahiny manana ambiampy ao amin'ny fiainanao. Tsy fantatra hoe inona zao mikarazam-pitahina mba andrandranao ary amin'ity andro tongo ty. Mety fitahina arak'asa, ara-tokantrano, ara-pitaizana, ara-pifandraisana, fidiran'ny mpianatra, tsy haiko hoe bedabe ny zavatra andrandrain'ny olona amin'ny fiainana. Fa io zavatra andrandrainao tsy afaka ho tanteraka ao amin'ny fiainanao raha tsy manetry tena ianao. Ary ny atao hoe fanetry tena eo mba nitana maherin'Andriamanitra, izy no efa nampanantena fanangana anao amin'ny fotoanany. Izany hoe tsisy olana afaka hitoetra maharitra ao amin'ny fiainanao rehefa manome voninahitra azy ianao. Araka ny teniny hoe izay manome voninahitra aho omeko voninahitra koa. Ary ny fanetretena famezam-boninahitra n'Andriamanitra. Ny fanetretena dia filazana eo anatrehany izao fiainana izao hoe tsy ny tiako fa ny tiany, tsy ny lalako fa ny lalany. Ary eto manasa anao tongava re makany tempoly, tongava miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, satria ao tempoly ny onanao amin'ireo rahalahy sy anabavy ireo. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny tavan-dralahy mandranitra tavan-dralahy. Ka raha ohatra ka any ivelany foana ianao
na ny tokantranonao fotsiny ihany araka ny teninao hoe za nge rehefa dia mivavaka dia ahoana zany le tenin'andriamanitra hoe nitavan-dralahy mifandranitra mila ilay fionana ary io fionana io a zava-dehibe satria ny tsiraray izay vita fihavanana ny tompo a dia andriamanitra mihitsy no antom-pijorony ahoana ho i paoly ary tsy za tsony ny velona fa i kristy no velona atao amiko zany hoe ny olona malala ny andriamanina dia malala fa ny antom-pisiny ny antony jorony dia andriamanitra lay ty azy kristy le velona sy manjaka ao amin'ny fiainany ary efa kristy manjaka sy manapaka ao amin'ny fiainanao a dia mitondra fahazavana eny amin'ny lalanao ianao ho an'ny tenanao aloha dia ho amin'ny manodidina anao dia ho amin'ny firenenao tomonko izany famarinana zany makasika ianao tonga ao amin'ny fiainanao ka ny fanahy rehetra manohatra izany famarinana zany tena tsy ambinina ao amin'ny fiainanao dia tononko nisotro ny fananganana nisotro ny voninahitra tonga ao amin'ny fiainanao dia ho atsangan'andriamanitra amin'ny fiainanao sitranony ianao afahany ianao ajorony ianao ampahitany sitraka ampahitany fite dia ho vita sonkonasa sy heverinao rehetra satria andron'ny tompo zao fe zava-dehibe ho anao ny miona amin'ny tompo any an-tranony satria ny tranony tompo dia trano fivavahana fionana amin'ny tompo eo ny iresahanao aminy ary eo koa ny iresahany aminao a ary amin'ny tsorany teny famoronana fanafahana fampandresena amin'ny lafiny rehetra samy tahiny tompo a femivoninahitra tompoko amen